Nanotrona ny lalao famaranana ny ringoby teo amin'ny section afaky ny Tiana Atsinanana ny pasteur Mailonvaty ny alahady 12 febroary 2024 amin'ny mampanoana ofisaly azy ity lalao izay natao tao amin'ny kianja Malakama ity. Tsy vao izao ny tena no nanoana lalao tahaka izao fa efa saika nolalovany avokoa ireo taranja rehetra izay nangataka fiaraha-miasa taminy ka tamin'ity dia anjaran'ny mpilalao ringoby indray no nahazo ny anjarany. Ny kipa avy tao amin'ny Amazon Anjesika sy ny teo amin'ny 15 rapide anaty azy moa no ny fanandrina tamin'ity lalao famaranana ity ary dia nivoaka am-pandresy tamin'ny isa 4-30 no enina ny avy tao amin'ny ekipan'ny Amazon Anjesika ka izy ireo no nibatan'ny Andohara araka izany. Fahombiazana tanteraka no hita nandritra ity lalao ity matotonga amin'izao famaranana izao ary anisan'ny zava-dehibe amin'ny pasteur Mailonvaty teo ny fanohanana ny tanora araka ilay fomba fiteny hoe ny tanora no avin'ny firenena. Moa anisan'ny nambaran'ny pasteur Mailonvaty teo ihany koa fa dia efatra amin'izay no nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny mpilalao ringoby sy ny tenany ary tsy nihafahafa izy rehefa nasainy reto farany anatrika ity lalao famaranana ity indrindra amin'ny mampitarika fiangonana azy sy ny iaviany eo amin'ny fitondrana ny firenena atsoatsy.
Aussi, c'est un personnage. La Tenaine. Claudien. Patrick. Adrien, président. Velom-pisaorana sy fankasitrahana ny pasteur Mayol araka izany ireo mpikarakara satria dia fahombiazana tanteraka no hita nandritra ity lalao ity araka izao ambarany manaraka izao. Lalao moa zany araka ny mazatra hoe fair play fo sport. Za zany dia tena mpijery rugby foana na any ivelany na eto an-tanàna. Isan'ny tena manaraka mihitsy ny ty fanatanjahantena ty. Dia mirary soanareo mba ho lalao madio tsara dia mba ho asehoanareo ny hoe ajan'izany rugby sport rugby zany. Dia mirary soa mba ho lasa lavitra koa ny rugby malagasy fa dia pasteur mivavaka antsika foana. Linggama sana tuh makamat. Lami cuma ngucap makam. Maaf section nih presiden nih Kaknetina. Ny mpanao rugby foana hatramin'izay dia asainy zareo foana. Efa nanomboka tany amin'ny 2008 tany zany nefa fa nisy fiaraha-miasa tamin'ireo le club mpanao rugby rehetrarehetra teto Antananarivo. Dia misy ny faritra Atsimondrano iny, misy ny tia Avaradrano neto anatiny. Hatramin'izay zareo rehefa misy zavatra atao dia manatona na mangatabavaka dia mangataka fiaraha-miasa amin'izay zavatra atao rehetrarehetra. Dia zay natonga an'ireto le ligue reto nanasa sy ny fédération amin'ny rehefa rugby sy fety ohatr'izao. Afatra omenao ny mpakafia tontolo vola. Ny avatra pitaiko amin'ny mpakafiny baolina rugby zany dia mahafinaritra ny fifanohanana e. Tena mahafinaritra ny fifanohanana satria tonga maro be foana antsika manohana ny zoerantsika. Dia ny rarintsika dia mba ho tafita lasa lavitra ny mpanao rugby malagasy mba ho tafakatra any amin'ny Coupe d'Afrique any ary ny rarina dia mba ho tonga champion du monde koa.